Ankafaliana indray no androsoanao tokantranontsika rehetra tomboko lasy tomboko vavy amin'ny tia alarobia ity fotoana mahazatra anao fotoana ifanomezantsika aminareo any tokantrano any ao anatin'ny fandarana Sailasao izay arahantsika eto amin'ny fahitalavitry ny MBS arahantsika ihany koa ao amin'ny onjapeo ny MBS ary dia arahana amin'ny tambazotra mazava loatra kopatanana ho anareo rehetra manaraka ny fandarana na eto Madagasikara na any ivelany toy ny mahazatra iarahako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Ranirina ny fandarana miarabanao Clémence. Miarabanao indray namana Lilira Faralahy tonga soa ato anatin'ny fandarana indray isika mirahavavy amin'ny ity alina ity miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka sy tapaka ny fandarana Sailasao amin'ny ity alarobia 12 Jolay ity ora iray mahery no iarahantsika ato anatin'ny fandarana dia anasananareo sady nanarahana an'izany hatramin'ny fiafaran'ny fandarantsika manahoana ny endriky ny fandarantsika androany toy ny mahazaritsika dia andray vahiny ka ho an'ny anio dia vahiny roa samihafa no raisitsika ny vahintsika voalohany dia iada mpandrindra national ny FLN na ny Front de Libération Nationale resadresaka amintsika mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny isaorantsika sady moa izy nanaiky ny fanasana namana Lilira Faralahy satria tamin'ny ora farany dia tsy afaka ny vahiny tokony ny vahiny tato anatin'ny fandarantsika dia misaotra anasika zany nanaiky an'izay fanasana tamin'ny ora farany zay. Ya nafanafana ny raha atao amin'ny commune urbaine Antananarivo tao Clémence Ranirina ary dia miombana amin'izay ny vahintsika faharoa izay notsongainay manokana dia ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo miaraka aminay miravavy moa zany Randrianjariminy Malala nafantatry ny maro amin'ny anaranay Papalala iaraka tafatafeto izay telo mianada momba ny zava-misy sy ny zavatra nitranga teo anivon'ny tanàna Antananarivo tamin'ny herinandro amin'izao fotoana izao moa izany. Mialohan'ny resantsika ny vahiny voalohany ary Clémence Ranirina dia andao isika aloha hiaraka hanaraka ity fanadihadiana ity sy no mahazatra antsika hanomboana ny fandaharana fanadihadiana izay notsongaina tao amin'ny fampalalam-baovao ny Real TV. Nanamafy ny tetiandro navoaka ny CENI efa tamin'ny 10 febroary 2024 lasa teo amin'ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona ity ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay notanterahana tena amin'ny lapa-panjakana Mazoarivo androany. Volazanay ombienibieny fa misy fifidianana ny filohan'ny republika amin'ny taona ity tsy ny tetiandro ny anaovana ny fifidianana no volazana lalàna fa ny fiantsoana ny mpifidy ifidy amin'izao tetiandro zao ka ny fidinana voalohany irosotsika amin'izany fifidianana filohan'ny republika zany dia ataotsika amin'ny lakamisy fa 7 ny volana novambra taona 2024 ho avy zao raha tokony hisy ny fidinana faharoa dia ataotsika amin'ny roapolo ny volana desambra amin'ny taona ity ihany koa. Miantso ny mpanao politika rehetra mba ho tony sy hifanaja ao anatin'izay fiandrasana ny fifidianana izay noho izany ny Prime Ministra androany tao anatin'ny taritra fohy nataony tamin'ny mpanao gazety taorian'ny filan-kevitry ny gouvernemanta io. Dia ny afatra avy amin'ny gouvernemanta dia misaotra aloha ny voaka malagasy manontolo tsy nitsatra mitandro izay fihavanana sy fitoniana zay tao anatin'ny fotoana lava anatin'ny fotoana mihoatra zao ary mampirisika trany ny mpanao politika malagasy hitandro zay fihavanana sy fifandajana zany amin'ny fiatretsika ny sotram-pifidianana ho an'ny filohan'ny filohan'ny publika vaovao zany araka izay voalazako teo zay. Raha tsy misy intsony ny fanovana ny gouvernemanta alohan'ny fifidianana dia Itsay Christian no Prime Ministra voalohany teo amin'ny tantara-pirenena isana ny fifidianana filoham-pirenena indroa misesy satria efa izy ihany koa no Prime Ministra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024. Zay ny makasika an'iny fanadihadiana iny do raisina avy hatrany ny vahintsika voalohany amin'ity alina ity miarabanao iada mivahiny ato anatin'ny fandarana Sailasao amin'ity alina ity. Ya de fanomeraba ny fandarana Sailasao fanomeraba nareo roa zany fanomeraba ny fahitalavitra rehetrarehetra izay mampita an'ity fandarana ity ary misaotra manokana ny teknisianina manatotosana zany dia miaraba nareo mpanaraka rehetrarehetra.
ia avy de apetrako ny fanontaniana voalohany fa raha rotina ny fandalovanao be de be ny fanontaniana nomanay amin'ny rahavavy ny herinandro lasa teo no nampahafantatra ny fanampiana ara-bola hoentin'izy ireo amin'ny manana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara reo mpiara-miombona antoka vahiny iada omaly araky ny fanadihadinana rahantsika teo iny de nivoaka zany reo daty ofisialy anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena hatramin'ny farany anefa ny fanjakana de tsy namaly ny antson'ireo mpanao politika reo mpiara-miombona antoka ny FFKM ihany koa ny amin'ny tokony anatanterahana ny fikaonan-doam-pirenena ahafahana manatsara ny zotra-pifidianana ary tsy nanaiky ihany koa ny fanjakana ny antsina ny lalahy-pifidianana na de eo ary zany inona ho anao no mbola afaka atao ahafahana miantoka hoe hadio ny lalao amin'ity fifidianana ho avy ity iada betsaka ka ny voalohany indrindra fanjakana aloha tsy manino izy tsy manao an'le nanaiky an'le fanaovana an'le hoe fantsiana lalahy-pifidianana satria io nandreseny de tazominy zany ny azy ny faharoa manarakaraka an'izany tsy ny raisy ny mpanao politika nangataka an'ilay fonandom-pirenena zany mba hoe anatsarana ny fisotro ny fifidianana sy ny ana rehetrarehetra raha jerivantsika am'izany zany hoe tsy tiany koa zany le fanatsarana hoentina amin'ny tokony ho fizotra ny fifidianana de ho jerentsika amin'ny fiasan'ny seni hoe mitaraiky be sy tsy mandraiky io an'ilay torohevitra maro io de ny vola nataony hoe 149 milliards de aveo vitany 70 milliards dikan'izany zany de hoe 140 milliards avitianana fifidianana tsara sy mizindra araky ny tokony izy de aloha fa vitatsika amin'ny 70 milliards fa vitavitatsika fotsiny am'izao de ohatr'izay zany ny toetsain'le fanjakana mihitsy hoe andao anao fifidianana ahafahantsika tena mifery le fifidianana tsy fidanana tsy zarizary zany misy tena misy fomba hanatsarana an'io ka misy mivoy an'le hoe génie zao le gouvernement d'entente nationale iny fa mbola misy zavatra tsara lavitra noho iny tokony ahafahana amroso satria nge tsika tsisy fangatahany ininina fa tsy ny hoe fanatsarana ny processus électoral andeha mba ho tonga ho fifidianana ekeny rehetra le izy fifidianana mazava andraisan'ny rehetrarehetra anjara afaka madio mangarahara zany zay zany ny eritseritra amin'io mitady an'izany de anisan'ny tena zavatra ahafahantsika manatanteraka an'izany de ny fahendrena zay tsisy resaka inina oatra anatin'ny fahendrena de hoe mamoroso am'izay tsika rehetrarehetra fa io daty ataon'ny prime ministre io nge mbola tsy fixe zany io mbola miandry ny conseil de ministre atsika averiko foana ny fifidianana de tsy misy mihitsy ratsy ny conseil de ministre no milaza daty hoe am'izao ny fifidianana fa de fanoteneniko mihitsy hoe na ny prime ministre ara no miteny hoe anao fifidianana tsika am'izao de tsy azo inona izany satria ny lalàna de milaza fa tsy maintsy ny conseil de ministre no mamoaka ny décret ilazana an'izany de anam-porofonina an'izany maro ny fifidianana didim-pitsarana no nilaza fa tsy maintsy atao ny fifidianana lalam-panorenana no laza fa tsy maintsy averina ny fifidianana rehefa didin'ny fitsarana atao fa rehefa tsy niteny ny conseil de ministre hoe averina io fifidianandreo tsisy niverina ny fifidianana be ny tanàna diso rehetrarehetra teo ary tsy natao ny fifidianana ny chef de région hatramin'ny androany androany moa raha ny tokony ho izy tena rombeny folo jolay no tokony izy zay conseil des ministres zay de ho hitatsika hoe zany hoe inona no zavatra ho raisina na hoe manahoana sy manahoana mikasika an'izay fa mifanjoy am'izay ihany isan'ny vaovaovo androany ny ada ny hoe namory ireo mpitarika politika ny FFKM nanao ny fakakevitra momba ny tontolo politika momba ny fifidianana indrindrindrindra momba ny andromaso FFKM ary momba ny resaka sosialy ihany koa fa toy ny mahazatra de namiratra tamin'ny tsy fahatongavany hatrany ny antoka eo amin'ny fitondrana inona ny antony raha ny fijerinao azy misy antony roa io ndray aloha ny fitondrana efa finiavana mihitsy tsy te handray anjara satria raha vao mandray anjara ny fitondram-panjakana dia midika zay fa manana force exécutoire ilay fanapa-kevitra raisinao manana valeur juridique ilay fanapa-kevitra raisinao de rehefa tsy tonga eo zany mitondra ao anatin'ny fanjakana de mampisalasala indray lay fivoriana ataon'ny FFKM satria zay moa ny efa nyteneniko amin'ny FFKM inona ny valeur juridique ny fanapa-kevitra raisy ny FFKM miaraka amin'ny mpanao politika rehetrarehetra eo inona ny de rehefa aveo inona ny force exécutoire fa lasa hoe mivory eo zany de rehefa aveo de vita de lasa de tsisy toany le satria ny hevitra tapaka tsisy fanatanterahana
tsisy ohatrany hoe lasa tsisy lanjany le izy be deabe ny FFKM zany ke mpanaramaso ny fifidianana nanomboka tamin'ny taona maro de tsy ngango fotsiny hoe 91 tamy 2002 ka 2010 ny référendum 2013 fi élection présidentielle tamy 2018 nandray anjara ny fanaramaso fa izao ny mpanaramaso mo inona ny fanapahan-kevitra naventikevitra no raisina tamin'ny voalazany zay mpanaramaso ny fifidianana rehetrarehetra nafahany fifidianana nanana fahamarinana ve ny fisiny ny mpanaramaso ny fifidianana noho ny tsy fananany mpanaramaso ny fifidianana valeur juridique amin'ny hoe fafahany manao miataky an'ilay fahadsoana de lasa mipetraka ho recommandation fotsiny no ataony reny rehefa aveo nefa le recommandation hitatsika io fa nan'ny européenne raha tsy niraisina de lasa zany le izy de lasa ohatran'ny fivoirivorina fahatany fotsiny le izy rehefa aveo rehefa tsy tonga eo ny solotena-panjakana azadino a solotena-panjakana no resako fa tsy solotenany mapara ny solotena-panjakana reo fa mijoro eo fa raha mandefa olona nge ny avao mapara hoe mandefa solotena anakiray anakiroa ohatran'ireny nataony tany amin'ny senireny mandefa olona izy amamapara azy ama TGV na ohatran'izany zany na mamapara an'le olona tsy midika mihitsy zay fa manana valeur juridique ilay ihany ary vao maika moa manamaivana an'le izy ny malaisité ny fitondrana eto amitsika de fantatritsika tsara zay fifandry finjavatra ve sa ahoana iada fa ny zavatra tsikaritra vao napahafantatra ny daty iny omaly ny prime ministre lehibe ny gouvernement de omaly alina de napahafantatra ihany koa ny filoha rajoelina zany fa hoe hitafa amin'ny vahoaka izy ny alahady ho avy zao raha ianao manokana no antanina inona no mety ho ambarany raha ny tombatombanao tsy fifandry finjavatra ka politika io tamin'ny fotoan'andro a ny teny ny prime ministre fa manana ny lehibeny izy amin'ny filazana ny io daty io androany izy omaly izy ny teny an'ilay daty tsy ny andry an'ilay lehibe eny ary noho ny aveo le lehibeny ny teny koa fa hitondra fanazavana dikan'izany zany misy tsy fakazahoana angedabe eo azadiny fa raha ny tena marina ny prime ministre tsy afaka mamoaka nyny daty iny satria conseil de gouvernement tany nandraisany nyny fanapahan-kevitra iny fa tsy conseil de ministre ny conseil de ministre zany no afaka mamoaka décret milaza momban'io daty mpifidianana io zany hoe misy fanapahana eo anatrihan'ny filohan'ny république kanefa nalefa ny melola izy a nidikan'izay zany te hiavance izy hoe zay gouvernement de efa manotritra n'io daty io fa raha miteny ny filoha-pirenena hanembotra n'io daty io hieritseritra amy tsy fahampin'ny mandahany folo andro de tsy anjarany gouvernement tatsony zany zay fa anjarany filohan'ny république amy fanapahana raisiny tsy fanfinjavatra zany fa tena zavatra resaka politika mihitsy zany décision politique de inona le mety ho resana tsy fankahazo hevitra izy am'le izy satria raha ny marina zany a ny filohan'ny république zany a no tokony kosany ao anatin'ny conseil de ministre miresaka eo de mba izy zany manapaka hoe am'izao le izy ny filohan'ny république inge mety mbola manana zavatra vilany ho sasany de mety mbola tsy madio tsara le casserole de aleolo mba miembotra kely telo andro na ohatran'izany satria raha 12 ka hatrany amy 21 juillet any zany mbola afaka atenenina hoe ho ara-dalàna le fanambarana an'le daty raha ny mandahany filohan'ny république ny jereny de misy tsy fakazahoana tonga de tsy fakazahoana angedabe reny satria tonga de prime ministre anao tonga de misolatsolana anao anjarany tokony fanapahany eo amin'ny conseil de ministre ihany no manapaka an'le daty fa tsy ohatran'iny tsy fakazahoana angedabe eo vao nivoaka ihany ko ny vaovao iny ada de BDB am'izao fotoana zao zany satria hoe hitava ny vahoaka araka nambaran'ny lilito eo ny filoha-pirenena milahady a de BDB no maminavina zany any anatin'ny tambajotran-tserasera hoe hiteny izy hoe mbola hirotsaka na hiteny izy hoe mety tsy hirotsaka intsony ho anao manokana raha jerena sisy ho inona ny zava-misy tao aoriana ireny vaovao marobe nivoaka ireny zay mbola ho resantsika rehefa aveo a inona ny zavatra mety ambarana andriamatovolo tsy lozika mihitsy ny aloha raha hiteny ny filoha-pirenena andrinina rajoelina hoe tsy hirotsaka ntsony tsy lozika zany fanaovana politika satria io ny matimatesana nandritran'izay fotoan'izay ary azadinonareo fa 2014 le zavatra resantsika hoe nazahoany an'le nationalité iny a noho izany zany tena niomana izy naka fitondrana de tsy amotsimotsitra ny fitondrany fotsiny am'izao izy ary reny fandarana maro zay efa nalehan'ny tena reny de nylazany reo mpomba azy fa tsy ampy azy io mandaa ray io sasany aronona anao trany amin'io mandaa efatra vao ampy an'ny filohan'ny république iandrinirina rajoelina hiasana amy tany an'ilay vinana tokony nataony iny zay zany a tena tsy azo inona mihitsy ny hoe tsy hirotsaka izy
fa ny zavatra mety iseho aloha de tsy maintsy anamafy izy magasy ray gasy reny azy sy ohatran'izany fa io zany ny tena mariny tsy maintsy anadio teny izy ary anadio teny izy mba hahafahany irotsaka ary zay fahafahany mirotsaka zay no tsy maintsy ho amafisiny fa zany hoe manana fahasairanana izy amy filazana azy satria izy mbola ao anatin'ny filoham-pirenena izy de izy zany mbola tsy afaka amy teny zao hoe za irotsaka hovidina izy raha teo mbola tsisy tena manolotra hoe mirotsaha ianao de amaly oatra ny marikaravalomany hoe ekeko fa fankatanareo sarotra be ny anazy nilazan'zany fa ho hitantsika eo moa aloha izy nilaza azy fa hitantsika eo fa raha ny marina fotsiny aloha tokony lalana ao anatin'ny saina mihitsy ny tenenany hoe tsy irotsaka izy mbola isan'ny vaovao momba zay fifidianan'izay ihany mialohan'ny ametrahany liliny fa nytena manaraka vaovao mifokandroany any koa lay resaka fampahafantarana momba ny antoka tokony alohan'ny candidat tsirairay zay maniry irosaka 200 tapitrisa ariary na 1 milliard zany le vola lasa manamarina lay nambarany Andriamantonga Belala Ratsirarahona na ve zany hoe aza mirotsaka raha tsy manam-bola raha tsy manana hélicoptère aza mirotsaka manahoana ny fahitaniadan'izay le resaka 1 milliard d'ariary de franc atao caution io zany io zany tsy mahataitra anahy io zany raha iza fa ny olana amin'io makony de zao rehefa taonao 200 000 ariary neny filoham-pirenena de misondrotra manaraka an'izay koa ny député de misondrotra manaraka an'izay koa ny maire de misondrotra manaraka an'izay koa de farany neny lehibe afokotany mety tsy fantatra mety tafakatra any amy 40 millions zany neny lehibe afokotany de izay io zany fanakanana ny olona tsy manam-bola ny antoko politika ny tena marina eto Madagasikara tsy manana fidiram-bola ary ny antoko politika raha ny tena marina de tsy manana zo andray vola à gauche à droite fahatany fotsiny de ahoana ny fomba nananao an'le vola be zany ny tokony hojerevantsika zany le izy le fananany an'le hoe 1 milliard zany tsy olana fa io am refléter koa an'lay olana mety ho apetraka la hoe famerana ny vola azo ampiasaina mandritra ny fifidianana amin'ny fampielezan-kevitra zany satria raha 1 milliard inga zany no atao caution mazava ho azy fa bebe zany ahafahanao manao an'le any ary zay zany tsy anisany tsy anekeko ny hamerana ny vola anaovana ny propagande satria zao rehefa ametra ny vola anaovana propagande zany tsika de tsy maintsy aka expert comptable anao ny calcul de lasa avo be mihoatra ny eritreretantsika azy io fa zao lasa sankana ho an'le candidat tsy manam-bola raha ohatra fotsiny tsika maka hoe ferantsika ohatra ny hoe 10 milliards d'ariary ohatra ny vola farafamboniny afaka anaovanao propagande de le antoko tsy manana an'izay zany na mandrotsaka n'lay filoham-pirenena izy am'le 1 milliardny de manana 3 milliards izy anaovanao propagande de efa eo izy de efa resy influencer le refininy zay zany maharatsy an'iny fa io misy antony io matoa io ataony 1 milliard zany 1 milliard de francs zany tsisy dika mitady an'izany amy politika tsisy dika mitady an'izany amy politika tsy io zany tsy io maharary tsy io an'io fa le hoe le principe mihitsy zany hoe handoavam-bola be ny firotrahana filohan'ny repoblika tokony iny raha ny tena marina resaka fahamaron'ny mpikambana na ohatran'izany hoe manangona signature anao na ohatran'izany ny lalàna fipetra rehetrarehetra zany raisina ohatra fotsiny ny teneniko tia tsy afaka mirotsaka hovidina filoham-pirenena raha tsy manana olona roa isaky ny fokotany manohana anao ka miaraka amin'ny soni voamarina nana hoe celui an'le signature zany certifié de zany tokony zany mafy de am'izay zany tsy mantanitany le volam-panjakana le olona rehefa mirotsaka fa io tsy nisy famakafakana nataony namana Arfidy Ramanandray-be sy Enikajy atao amin'ny onjam-peo rahavavy anankiray tamin'ny maraina de zao nizahatra nanaitra tamin'ny zavatra nyresahany hoe tamin'ity fitondrana ty zany de tsy afa-tsy resaka milliard zao zany tsika ty irotsaka ao anatiny firotsahana filoham-pirenena de 1 milliard ny resaka amoaka olona ny amponja milliard ny resaka ninonina de fa milliardaire tolo ve le malagasy tsika mahita fa ny karama farany ambany aza mbola nampidinina de tiasan'ny commune tsy mandray karama aloha toizako zay resaka zay rehefa avy eo fa nanitikitika kely ny saiko fotsiny ty milliard tsy misy farany ity fa anisany mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao maro am'izao fotoana zao ary mbola tsy lefy mihitsy
ada le resaka zoam-pirenena frantsay zay anana ny filoha Andry Rajoelina zany. Ropanona ny fitondrana moa famonoana afo sy ny sisa de manizingizina hatrany na de samy hafa aza ny argument entin'izy ireo manizingizina fa hoe malagasy ny filoha na de raha malala fa ny filoha mihitsy no nangataka an'izany zoam-pirenena zany zoam-pirenena frantsay tany amin'ny taona 2014. Ho anao kosa indray zany te antany anao hoe ahoana no amakinao an'ireny zava-misy rehetra reny ada. Zao ny filoham-pirenena i Andry Nirina Rajoelina tany amin'ny 2014 zany nahazo an'ilay zoam-pirenena frantsay. Ny dikan'izany fatany tsara fa manana ny zoam-pirenena frantsay io izy. Rehefa nirotsaka ho fidiana izy zay ilana zoam-pirenena malagasy de fatany tsara zany fa manana zoam-pirenena frantsay izy tamin'ny 2018 de izy mirotsaka mitondra io. Voalohany indrindra aloha ny atao hoe tany zanatany de rehefa ny filoham-pirenena ao aminy zany tsy mizaka ny zoan'ilay zoam-pirenena ilay firenena de zay no atao hoe zanatany ilay firenena. Io tsy misy resaka hoe gasy gasy ihany fa rehefa tsy mizaka ny zoam-pirenena ny ilay firenena ilay mitondra azy de zay no atao hoe zanatany. De ny dikan'izay zany lasa colonisé-dôny de iarahantsika mahita aloha ny fomba fisehoan-javatra zay aloha raha izay. Ny faharoa manarakaraka an'izany itsika tsy aza miraharaha mihitsy hoe zoam-pirenena inona lay alain'le olona. Tsika zany raha zoam-pirenena frantsay no ananany tsy manana problema amin'ny zoam-pirenena frantsay tsika. Na tsika zao ary mba te hanana zoam-pirenena frantsay raha izay ny mety hahafahantsika hanana tombontsoa amin'ny fiainana. Ny havatsika misy manana an'izany satria izay ny ahitany tombontsoa amin'ny fiainana. Ary maro ireo malagasy zay mipetraka ny ivelany any no mizaka ny zoam-pirenena frantsay tsy manana olana amin'izany tsika. Ary ny frantsay azany de mizaka ny zoam-pirenena frantsay tsy manana olana. Tsisy olana zany. Tsika tsy manana olana hoe manana zoam-pirenena frantsay izy tena tsisy maharatsy an'izany. Fa izao ny firenena malagasy tsy namoaka décret, tsy ny firenena malagasy namoaka an'le décret hoe naturalisation nazahoany an'ilay zoam-pirenena. Zay fomba nangatany azy tany na nanao demande izy na tsy nanao demande izy na naninona na nandaka baolina izy na niangavy izy na nandoalika izy na naninona na ninona izy tamin'ny hoe tamin'ny 2013 zay hialany teo amin'ny fitondrana satria mba hiarovany ny tenany tsy mampaninona atsika zany fa ny firenena frantsay no tokony resany hoe ovay le soratra hoe naturalisation zay fotsiny satria midikany io de hoe nangataka volontaire izy reo vao io no valina izy de zay zany ihany. Rehefa nangataka an'io izy de ny lalàna atsika kosa mazava hoe veriny zao ny article 42 de ny lalàna vakina avy any ambony midina. Rehefa vavakinao ny article 42 vao mamaky zay article manaraka any ianao keo amin'ny article 42 ary izy efa hoe maty ny zony. Inona tsony ny amakinao ny ambiny any. Article 42 nge miteny hoe maty ny zony perte. Zay manko ny tena lisy fa tsika ohatrany hoe eritreretintsika am'le hoe very fa ny tena izy hoe maty le zoam-pirenena malagasy. Kefa maty le zoam-pirenena malagasy inona ny amakintsika azy any tsisy. Le any arina any de filazana fotsiny hoe raha mbola manao maramily izy de tokony mbola mijanona. Raha nana fanjakana tosy izy tokony anala, raha olona migadra izy tokony amita ny gadrany. Zany zany ny procédure raisina any. Ny filazana ary amin'ny farany ireo ny gouvernement tany manapa-kevitra milaza fa hoe veriny zao ho an'ireo olona arin'ny firenena malagasy zo no manao an'izany fa izy tsy ao anatin'izay fa ny azy rehefa vakinao ny 42 tsy mila manaky ny aminy fa tonga de maty ny zoam-pirenena. Ka zoam-pirenena efa maty raha ataonao inona io ananany an'io taratasy rehetrarehetra resahantsika io hoe mbola mahazo nationalité izy mbola manana kara-panondro gasy izy de ohatran'ny ny olona anankiray rehefa maty ka tsy nanaova ny ava ny fanambarana ny fahafatesany de tsy manana acte de décès. De tsy manana acte de décès izy ny kara-panondro mbola afaka miasa zay olona mampiasa azy tsy manana tsy anina fa le izy fotsiny hoe ny filoham-pirenena tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy zay ny olana ao atsika nefa mitondra atsika. Le filoham-pirenena atsika raha antaninao androany de tsy manana filoham-pirenena fa tsy anankiray izy de ny filoham-pirenena ny Frantsa Emmanuel Macron. Tsy manana filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izy tsy manana an'izany izy fa raha antaninao izy androany de hoe izy amin'ny filoham-pirenenao de tsy maintsy miteny izy hoe Emmanuel Macron. Faharoa manarakaraka an'izany
raha sanga izy de tonga de miteny tsy présidentko anao Emmanuel Macron raha milady izy raha samy teny an'izany de tena manaiky hoe tsy manana an'le zom-pirenena frantsay izy miteny io ndray Emmanuel Macron tsy présidentko zany ianao za ndray tsy voniko faty an'ny la France zany za ndray tsy manompo an'ny la France zany za ndray tsy maintsy manao tsy zay izy fa zany rehetrarehetra zany ke tsy maintsy devoirany amin'ny frantsay azy de hoe ny frantsay zany raha misy olana de ny frantsa aloha no mandeha alohany azy satria sy teratany frantsay zay vao mandeha Madagasikara zay fotsiny ny olona ao atsika ya tsy mbola ho fatatsika moa ny zavatra mety ho ambaran'ny Florajoelina amin'ny alahady io fa na izany aza miresaka fifidianana moa sika teo de misy fepetra tsy maintsy arahana ho an'ny filoam-perinasa de hoe raha toa zany Andriamatoa Andry Rajoelina mbola misiriziry no fidiana ho filoam-pirenena indray de tsy maintsy ametra-pialana zany izy any amin'ny volana septambra any raha ny lalàna no arahana de hoe tsy maintsy ny filohan'ny antemeran-doolona zany no andiby azy eo amin'izay toerana izay hatreto iada mandeha ny resabe mikasika ny mety ho fanoloana ny filohan'ny Sénat amin'izao fotoana zao de tsy iza fa Andriamatoa Hermanina Razafimahefy io ny filoam-pirenena koa etsy andany mbola afaka manendry sénateur izy zany an'olo any ramatoa ministra ny fitsarana izay notendrena ministra moa zany izy nefa ny sénateur teo aloha miodikodina ny ambadika any ny anarana manamboninahitra vitsivitsiny amin'ny hoe mety andimby any Andriamatoa Hermanina Razafimahefy fa inona ho anao ny sary mety izy sitranga eo anivony io Sénat io aoriana kely eo ny filoha Andry Nirina Rajoelina aloha no io resaka nationalité an'io de tsy maintsy manana antoka tsara izy zany tsy maintsy manana antoka tsara izy hoe zay filohan'ny antenemeran-doolona mipetraka eo de olona afaka hiaro azy amin'io zom-pirenena zay ananan'io mbola ahafahany mirotsaka amin'ny fifidianana na inona ho teneninao tsy maintsy maka an'izay mesure zay izy politiquement zany mandeha ho azy de ny fijereny an'izay zavatra zay nefany de fatatsika tsara fa ny filoha Andry Nirina Rajoelina mbola tsy filoha-pirenena fa vao candidat de nanao fanambarana tam'izany androany hoe manome an'ilay fiara mandeha amin'ny rano ny tafika malagasy na ame fitaovam-piadina ny tafika malagasy ame drone na ame an'izao de mbola tsy filoha-pirenena izy rehefa vita ny fianianany de natolony any maramila tokoa lay izy nidikan'izay nanana n'ilay fitaovam-piadina talohany na filoha-pirenena azy zany hoe manana an'izany drafitra miaramila mialony fotoana zany izy ka tsara tsy azotsika eritreretina fa tsy mirona amin'ny hoe fampiasana maramila ny asa ny fanapaha-kevitra politikany satria zay nefa ny aingany dikan'izany azo antoka fa hosoloany manamboninahitra io filohan'ny antenemeram-pirenena io raha mahay politika izy de zany no ataony solony manamboninahitra io satria maninona raha manamboninahitra maramila na zandary manao apetrany eo de mitoetra tsara ny baiko zany afaka midina satria reny filohan'ny ny filohan'ny Sénat nge tsy misolo toerana azy amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy fa misolo toerana azy amin'ny mahafilohan'ny androm-panjakana azy zany hoe tsy mizaka n'lay hoe filoha faratampo ny filohan-da zany ny filohan'ny Sénat de tsy afaka mibaiko ny miaramila ohatra na azo any Andriamatoa filoha Rivirakoto vao de nefany raha miaramila le apetrany eo de mibata anankiroa zany sady mibata le grade mipetraka eo amin'iny no mibata n'lay mafilohan'ny antenemeran-doolona azy de zay zany no antony tsy maintsy tokony ho anoloany an'izy olona io ary raha tena izy raha politiquement de zay no ataony solony manamboninahitra io ahafahany le olona manana an'izay kasikety anankiroa zay sady manamboninahitra afaka mibaiko ny miaramila izy no lehibe fon'ny lehibe ny Sénat ny administration zay fotsiny anina amin'io fa tsy maintsy zay zany no lalana izorany raha tena izy fa raha tsy zany tsy maharo azy amin'io resaka tsy fananany le tsy fananany an'lay zom-pirenena malagasy tsy voaro amin'io tsony izy raha anina satria le anazy ane tena efa very asa raha ho hita ary am'izao rdinanainy ary fa de efa very io eya mbola iresaka eo am'izay ijanony eo am'izay resaka fifidianan'izay hatrany sika iada fantatsika tsara fa isan'ny ahafahan'izay candidat rehetra mirotsaka ho fidiana raha ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanaporofony fa mizaka zom-pirenena malagasy izy zany manoloana ny miverina foana le resaka hoe fizakan'ny filoha-pirenena Rajoelina ny zom-pirenena frantsay tamin'ny fotoana izay nirotsahany tany amin'ny taona 2024 tany de iarahantsika malala fa nametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana
ambaratonga voalohany ny ADM zay tarindramatoa Fanisoerinaivo resaka espionnage fanaovana osoka fanoitoinana ny fiandrianana ivelan'ny firenena no votoatin'ny fitoriana etsy andaniny anefa ny collectif des candidats ny amin'ny taona 2024 ihany koa dia efa napafantatra fa hametraka fitoriana izy ireo eny anivon'ny cour électoral ahoana ny hevitra iada momba andreo fitoriana anankiroa ny resahako ireo ary azo antoka ve ny haombiazana zany fitoriana zany azo antoka valiny azo raisina fa tsisy fotony zay no avaliny fitsarana azy io azo raisina fa tsisy fotony izy le fitoriana napetraka amin'io nge le ary amin'ny ambaratonga voalohany tena teneniko anareo raha mandeha io de io zavatra io zany rehefa mandeha zany le raha-pitsarana nge de tratran'le hoe secret d'enquête sy siniana rehetra de tokony tsy afaka misy miteniteny tsony azonareo de manginy io zany de mety ataotsika hoe procédure reny de mety no ny fanangonana ny vavolombelona so atsoany faty fitsarana zany alefa ny fitsarana io mety amin'ny herintaona kiandre amin'ny herintaona ve anao voaporofo tsy gasy tsony le rakaty ainao ny lalana eto Madagasikara eto Madagasikara nge tsika fatatsika tsara ny zavatra atao amin'io raha misy olona tiany hogadraina androany androany any de voaka ny didy fa rehefa tsy tiany hogadraina na afaka roa taona ry tsisy ninona firy ny olona tsy voatsara ao amponja ohatr'izay le izy za zany tsy de tena ary za ho somary de sika le ny Fanisoerinay tsara de mahafantatra tsara ny fomba fiasa tsara eto Madagasikara de magagano mbola hoe anany fa ny tena marina de zao ileranga io mbola tsy nanao déclaration le hoe efa nanariny satria tokony zany raha honnête izy de efa nanariny le sous-pirenena malagasy izy efa naka le sous-pirenena frantsay anjara ny manao an'izay de mahazo manao demande déclaration de perte izy zany de avoakan'ny olona ny ihany hoe efa very marina le ry fa tsy maninona fa ny olana ho atsika nge de zao hoe izy de raha makany amin'ny fitsarana izy androany de mbola mahazo nationalité malagasy satria mbola tsisy namonony anazy karapanondro mamalagasy azy mbola eny ampelantanany de io zany ny ampiasainao donc zany ny olona rehetrarehetra mandray azy eo tsy azonao tenenina hoe raha tsy kombakomba fa voafitaka miaraka amitsika rehetrarehetra na ny fitsarana inona na fitsarana inona hatreto tsy afaka mandany candidaturany mihitsiny ratsy izay ka raha ohatra ny tena marina ny fanafanganana an'izay raha mpitsaran'izay zay zany ny tokony hojerevana zany ny fafana amrosoaingana amin'ny hoe filazana fa tena tsy malagasy tsony tokoa ny filoha Andrinirina Rajoelina de any nefa izy nge tsy honnête nge manahirana am'le rangahy izy fotsiny tokony miteny izy rehefa very le sous-pirenena malagasy azy de teneny hoe ariko le sous-pirenena mafratsay araka fiverina gasy de milamo mandresaka fanolalana kosa milamo mandresaka tsy manana effet rétroactif nefa ny lalàna tsy manana tsotra kely raha mieno anareo any Ramatopanina Kristina Razanamahasoa de handinika n'lay lalàna mahakasika ny zony code de nationalité izy de ny resahana atao de le hoe mahakasika ny apatride zay ny resahana atao de ino izy izy ho averitsika hodiniana tsotra kely nge zany linina politique zany satria ny filoha Andrinirina Rajoelina efa veriny azy ny sous-pirenena mamalagasy azy de mety ho very koa de raha manariny eny frantsay koa izy de veriny eny frantsay de lasa apatride raha namana zany de apatride mahazo sous-pirenena malagasy de verina le zony zay fotsiny tsy magaga nge zavatra resahany io zay ny zavatra tiany atongavany eo manapaka ny eo amin'ny anteny meram-pirenena hoe ny apatride zay olona efa mipetraka zao taona teto Madagasikara gasy ray gasy reny ohatry zao de afaka mitsaka ny sous-pirenena malagasy avy hatrany de miteny am'izay zany ny filoha Andrinirina Rajoelina amin'ny frantsay tsy ilaiko tsony le anareo de very le sous-pirenena frantsay de ny azy nefa ny gasy efa very de lasa patride izy aloha zany de miatra am'izay le sous-pirenena amin'ny apatride de verina malagasy izy kinona ny olana am'zany eny efa naizana zany ny zavatra ataony eo tsika aza manaiky reberebeny fa zany ny lalana andanany io aloha tsika tsy ho rebereben'olona naizana zany aloha zany tsy anafoana n'lay laingalainga nataony nataony tamin'ny malagasy ny lainga nataony tamin'ny malagasy ny filalovany malagasy ihany koa raha zay ny azo ilazana anazy tao anatin'izay nambaranao teo tsy nanambarany tamin'ny fomba mazava ny tsy ny fananany an'izay sous-pirenena frantsay zay amaraparanatsika fanamariana kely fotsiny Clémence Ranirina hoe lay fialokalofanao ambadiky lay hoe andinihana ny code de nationalité firesana ny apatride ny resaka apatride nge tena hoe ohatra
ataoko anaty fonteny hoe misy karana tonga eto Madagasikara efa tsy recensé any amin'ny firenena tsy reconnu izy any amin'le toerana misy anazy fa teto izy niteraka de lasa tsy manana nationalité reny kokoa zany le combat nisy fotoana mantsy efa niarahana ny asa tamina tetikasa nikasika ny patrie de tsaroko tsara rehefa taona efa ela ny solombavam-bahoaka tany Betafo raha tsy diso no nitondra ny tolo-kevitra iny tolo-dalàna iny tao de eo zany tena ohatrany hoe mahavarina be amin'le fiainana eto Madagasikara hoe tena aolakolakarak'izay itiavana azy mihitsy ve zany le zavatra anamarinana ny tsy marina ao anatin'le ho tombotsoan'olo tokana de hozy aho hoe raha filohana androm-panjakana ngeza be no manao katsikatsi tahaka izany de hoaiza ihany ty firenentsika ty miala tsiny Clémence fa tsy arotro toy izy nyfanontanianao maraparana ny resaka politika isika iada ararotinay fandalovanao ato anatin'ny fandaharana mitrahananao ny angalana ny hevitra ao momba ny zavatra nisy teny amin'ny antemera-pirenena faraparany teo a raha ny tokony ho izy de ny fifanatreana teo amin'ny mpikambanao anatin'ny gouvernemanta sy ny député zany ny tokony nandeha ary voarakitra ny anaty lalàna izany nisy ny mikimaky zay nandeha teny toerana ny faran'le izy de lasa fanonganana bromaritra indray no nitranga fanonganana izay tsy naomby miresaka mikimaky tsika teo miresaka famadibadiana ny zavatra rehetra araka andresan'lili teo manahoana fahitanao ny ity zava-nisy teny amin'ny anteny miry ity ato ny zava-misy eto amin'ny firenena za tsy miova amin'ny hevitra fa eto amin'ity firenena tinga ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta tena manao politika ary mahafeny politika tsara ary mahafeny filoham-pirenena mahafeny androm-panjakana rehetrarehetra politiquement izy zany rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana izy tam'le tetezamita kely ny alany filo era-jonary mampianina iny fantaritsara nge fa raha miohatra amin'ny fahefananana ny prime ministre zany sy ny fafahany prime ministre manao politika tanjaka politika ananany maivana kely ny député rehetrarehetra na firy am'zato ary nisany tao maivana satria izy afaka nametrany tena prime ministre foana na tsy nanana député na ray ary nametraka ny tena no prime ministre tsy nanana député izy na ray ary satria mazava ho azy ny prime ministre de efa prime ministre talohana filoham-pirenena ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de ny mapara ny nametraka ny filoha Andry Nirina Rajoelina le mapara moa zany le hoe miaraka amin'ny président Andry Nirina Rajoelina de ny miaraka amin'ny président Andry Nirina Rajoelina tsy tao anatiny Andriamatoa Tsay Christian tsy tao anatiny mapara satria na fotoana nyrotsahan'ny prime ministre rany tsy fantatra ny député mapara izy de rehefa avy teo zany izy tsy manana député koa izy na ray arany kanefany izy ndray no tendrena zany hoe tsy nisy fotony taminy fomba manipulena ny resaka momban'ny constitution toetra amin'ny resaka amin'ny anteny mera-pirenena io de izy tafapetraka prime ministre na ny filoham-pirenena raha de resiny lahatra ka normal akizy ny prime ministre nampandany anao filoham-pirenena koa anao tsy hainy ndrazy io nge tena mazava be mahitsiny tsy afaka niala taminy ary tsy afaka miala amin'ny hatramin'ny androany na inona zavatra tsy fehitezan'ny politika netiny teo na inona izy nge miafina fotsiny zay ozy izy manatanteraka fotsiny ny programme amin'ny filoham-pirenena zany hoe ny asa ataony rehetrarehetra io de programme amin'ny filoham-pirenena de raha tsy mavity ininona izy de tsy nisy zany ny asa nampanaovan'ilay filoham-pirenena azy raha navita izy zany de zay zany nampanaovan'ny filoham-pirenena azy de le filoham-pirenena zany miafina ambadika zay izy tena mahay politika be le prime ministre ary tena mampiasa an'izy fa izy zany tena za miteny anareo tsy nataony tsisy fotony na io hoe resaka teneninareo hoe tokony hiteny eo ny gouvernemanta satria ny gouvernemanta nge resiny gouvernemanta nge ny anina ny anteny mera-pirenena ny teneneny hoe zay tsy hanao de tsy manao fa asainy ambadika ambadika tena ny ao amin'ny fony tsy hanao izy fa ambadika le le tao amin'ny anteny mera-pirenena asainy miady de lasa tsy mandeha afaka ny baiko ny anteny mera-pirenena ny prime ministre hatram'izay reny misy chance ninasina teo na 105 député tsy nane izy change motion de censure zany hoe député koa ne zany maivandanja be mihitsy manana azo ndamosana esofitsika ny député tima raha natanjaka ny anteny mera-pirenena tsy de nandeha ny motion de censure de nandeha iny fampidinian'ny ana iny fa tsisy anina ary reny tena hita mihitsy afa manko ny taloha hoe gouvernement misy hoe fidina vola taloha ny anteny mera-pirenena fa reny tena resaka décision politique mihitsy tsy nahafahana miteny dikan'zany misy zavatra tokony hovaina be debe ao anatin'io constitution io aloha fa raha io ny jerena ohatrany io efa hita iny tsika inge fahalemeny
tatsika io fahalemeniny anteny mera-pirenena tsisy fotony tsy rarahin'ny gouvernemanta inona akoriny io isan'ny vaovao malaza ihany koa ia da ary voaresaka foana le resaka raharahany knapsa teo ihany koa ny zavatra nanjony tale général mpisolo-toerana Ramatoa Bodo Joseline ny fampidirana ponjavonjy maika azy nandritry ny andro vitsivitsy nisy ny fanehoana firaisan-kina nataon'ny mpiasan'ny knapsa sy ny fivondrona ny syndicat manoloana an'izany trangan-javatra zany itsy andaniny manamafy ihany koa ny fanohanan'izy ireo an'ity tompona andraikitra ity ny fikambana an'zanaky Fianaratsoa zay tena hoe meloka ny antso-jay natao tamin'ity tale général mpisolo-toerana ity voaresaka foana ihany koa ny voalaza hoe fanaovana tantely afa-drakotra ny volan'ny knapsa te an-tany hevitrao hoe ahoana ny fahitanao an'ity resaka knapsa sy ny manodidina azy ity ny azy zany tena marina ny knapsa io zany de tena marina mila fanavozana ngeda be io inona ny tiako tenenina ny knapsa privé fa tsy piasa mpanjakana no ao fa privé de tokony tsisy idiran'ny fanjakana io zany zay ny tena izy tokony tsisy idiran'ny fanjakana io itsika eto Madagasikara raha mbola mieritseritra hoe tsy fampatoko fa tsy maintsy ny amin'ny filohan'ny republika ny azo atokisana amin'ny fitatananjavatra fitatanam-bola zany natonga ny tsy hanaovana ny décentralisation fa de atahorana sao any de mera fotsiny vola tsy raha tsy mifampatoko ohatr' zany tsika tsy andeny firenena ary io resaka misy conseil d'administration misy ana rehetrarehetra aleo privé io de amin'ny privé volan'ny privé io tsy tokony falin'olona ivola be ao manko zany mahatonga ny fanjakana zay mba hahafahan'ny fanjakana manana afaka mandray kirakira ny vola ao dia idiran'ny fanjakana na mifanendrenany olona ao sy ny ana rehetrarehetra amin'ny analany lalàna fa raha ny tena marina privé io tsisy idiran'ny fanjakana tsy pension aty amin'ny trésor io akoriny raha ny tena izy zany de zay le izy ka ny mpiasan'ny knapsa raha miady de zany no tokony idivana voalohany ny olona mpandray pension raha miady de izany no tokony idivany aleo tsisy idiran'ny fanjakana ntsony aty satria izy zavatra rehetrarehetra afaka nidiran'ny fanjakana nge akana vola potika daholo ny aramady potika ny jirama io hitatsika io ny somapara potika ny coroa somalaval be de be gny efa potika fa tsy io fotsiny banky moa de vareo tapitra potika adolo daholo banky ny tatsapamoka reny potika adolo daholo le nidiran'ny fanjakana satria maninona tsy le zavatra ny tsy mandeha fa ny fanjakana ao fotsiny maka vola satria tsy mahay mitondra daholo ny anina fa de ao fotsiny maka vola de le fakambola ao zany de zay ka normal be ke anao olona nytendeniko rehefa maka vola tsy mety anao tonga aloha de io tena zany nalahelo anazy le mampalahelo anazy le Ramatoa aloha nanontaonany nanontaonany kosany tsy hitako mihitsy zay antony ampidirana azy any amponja aleo raha nga manafatra an'le brasy lehibe dehibe de mba misy hoanareo aorina apetaka aminareo ohatra le flory zany ny tokony izy fa tsy hitako mihitsy le Ramatoa tsy hoe mahay miazakazaka be de hoe mety atahorana tsotratra raha mandositra tena tsy anina mihitsy ary le Ramatoa fatary tsara fa fanondroany nanendry anazy ho par intérim io zany par intérim zany nge tena hoe mpanao vonjy-rano vaky manana tena volonté tsara mihitsy ary matoa ny safidinao izy hoe izy no ataonao intérim nanananao fitokisana izy fa izao zany novadianao le fitokisany tena ampidirinao amponjy izy zany manahirana amin'io kosa le Ramatoa tokony azonao atao ke ninina zavatra nataony raha olona ohatra niny ntaonany raisinao fotsiny izy de mba ampidirinao tenenao ato sous contrôle judiciaire anao aloha mandrapavitan'lena de alefanao ny raha de atao ara-dalàna zany ataony fitsarana de rehefa meloka izy na ny fitsarana mandray didy na ara-dalàna zany vo atao hoe atao seziny etany sy ny any na voalana amin'ny asany izy fa tsy atao zavatra kopisoroka jilamboto ohatran'io fotsiny kosa aloha za kosa aloha tsy mety io tsy mety raha fanapa-kevitra ohatran'io ary ny knapsa sy ny mpikambanao amin'ny knapsa de tokony ny tolona ataony de ny fialany ny fisitahan'ny fanjakana ao amin'ny knapsa tsy hanana ny fanjakana tsony mahay mizy eo amin'ny knapsa io fa nareo saminareo no mifampitantanao mifampifengy ny mpiasa sy ny mpikambana rehetrarehetra de zay de vita fialan'ny fidiran'ny fanjakana tsisy idiran'ny fanjakana kinona ka misy volan'ny fanjakana am'tsivalanao fa tsy nen'ny ondrarina la fanjakana ya hatramin'izao ihany ko iada de isan'ny vaovao mahenika an-tapajotra tserasera tsy resaka délestage ity ary androany ara moa de ny resaka fahatapahan-drano indray no isan'ny voaresaka satria tsy napozin'ny olona ilay fahatapahan-drano lavareny izay niatra tamin'ny ponina zany everyn'ny fanjakana mahana ity olany jirama ty ny fametrahana manager de redressement anarina an'izany vahaolana ve zany iada zao nareo ka fa tsy mahafantatra fa asako io tsy fantatrareo zany asako ny rano sy jiro de haiko tsara zany voalohany indrindrany
ny resaka lalàna amin'ny feny energie sy ny rano eto amintsika no misy olana zay aloha ray fa ny mahatonga ny délestage io zao fotsiny teneniko anareo misy zatra teneniko anareo tsy lozika rehefa tonga ny andro ray tonga ny fety a de nisy fotoana tsy tapaka mihitsy ny jiro azo atao ny tanany jiro a efatrandro a tsy tapaka mihitsy naiza naiza fetim-pirenena ny dikan'izany zany a tsy resaka hoe fahalemen'le fitaovana na fahasimban'ny fitaovana na fahanteran'lay fitaovana no mahatonga n'lay jiro tapaka ivelan'ireo fotoan'ireo fa afaka miasa tsara ireo fitaovan'ireo zany rehefa tiana alefa zay aloha mahatokoa reo a mandeha amin'ny andro fety io a tsisy tapaka ny dikan'izany a ampy tsara zany ny energie anana ny jirama handefasana an'ireo efatrandro dikan'izany a tsy mitombona daholo zany le filaza rehetrarehetra hoe tsy ampy ny energie na misy fanterana aiza koa ny misy hoe rehefa fety ny andro de lasa tanora le fietsy fa tsy ato tsy misy azany tsy mariny zany hoe lasa antitra tsy hoe antitra le izy de aveo re de lasa tanora tampoka fa tonga fety de tonga ndray de hoe antitra ndray tapitra fety antitra vorona koa zany hoe mety manao fety de tsy miany de zao mampimengy iny resaka iny nareo mety tsy mieritreritra le izy ozy izy le olona nipetrahany vorokely lay fila mpitondra herinaratra matanjaka indrindra oreto tena natary bifanazandama ry hoe nipetraha vorokely de hitapaka mba mieritsereta kosa nareo tena lasa faran'le président ny république sy ny alina miteny hoe aloha misy raha olona expert lasaina manao an'ity fa raha tsy expert tsy mahatakatra hoe tsy mahazaka vorokely kaiky de vaolana ve zany tsy vaolana zany ny problème ngeto amitsika mbola tsy le redressement teneny mako zany redressement fitantanana administration fiscale zao ny resaka tiany teneny amin'io de hoe olona manam-pahaizana momba ny gestion no asain'ny tantana an'le izy itsika eto zany ny problème atsika zany teneniko anareo zany hoe ampy tsara ho any energie eo a ary le fitaovana tsy maninona matoa mandeha izy rehefa ny olona atsika nge tsotra kely tsisy tsony ny vola ampidonana an'ireo teraka angovinaraka rehetrarehetra ilaitsika de zay no atao hoe délestage satria maro ny machine ajanona zany a de ampifandimbiasana n'zay mandeha de zay fotsiny fa zany hoe de ilana olona manam-pahaizana be feno mpampianatra raka ao akatso ao reo alaina aloha ary alay vidola aloha zay efa manam-pahaizana eto toerana fa rehefa mandoalika ny manam-pahaizana eto toerana amteny hoe tsy vitanay io tompoko de maka am'izay an'le vahiny fa aizako le ianao rehefa vazaha de mbola ho vazaha koa nasainao hitondra jirama mihitsy vovay rotaketo mandeha ny fotoana nay zany ary misy fanontaniana tsy aritra raha tsy apetraka iada iresaka toe-karena trano sika hoentina mamaraparana ny resadresaka fantatra omaly nanaitra ny rehetra iny fa de efa mihoatry ny 10,000 ariary ny euro iray etsy andany ny vidin'ireo vokatra fanondrany Madagasikara zay mba hoe nampisongadina atsika hatramin'izay de tsy mitsahatra mitotongana misy vazivazy aza moa nataony olona tany amin'ny page tany amin'ny Facebook tany hoe tena efa milahatra tsy fantatra tsony zay haricot vert sy ny vanille maitso tena zany zavatra misy am'izao fotoana zao inona ny lesoko ny fanjakana tsy nafahan'izy ireo mihitsy nanarina n'izany tao anatin'ny 4 taona mahery ary inona ny tokony ho atao maika zany am'izao anarenana an'izany ny fanjakana nge tsy tena manahirana eto le fanjakana nge tsy fantatra ainy nampiakatra vidin'ny haricot vert fa tsy hainy nampiakatra vidin'le vanille zany ny olona reo le izy zany a ny fanjakana tsy mahay tsy mahay manao ny asany manahirana fa nisy usine ray nitokanan'ny fitondram-panjakana ministra ray zay nitokana azy tany atsinanana tany tamin'ny herinandro de ozy izy ty machine ty ozy izy de machine nanodina akondro ho lasa akondro gaga le olona tany fa akondro olakondro voaka ty eto rehefa avy eo lasa miesa-piazy le teny tiany ho tenenina de miteniteny foana izy zany zavatra zany raka tena tsika ny tenenina fotsiny de zao ny fanjakana zany raha ny tena marina teneniko anareo amin'ny ekonomia itsika malagasy raha mamboly vary de mihinam-bary tsy ilaitsika efa euro zany tsika miaraka amin'Andriamanitra ny fampihavanana tsika amin'Andriamanitra nge de zay tsika raha mamboly vary akotry ray de mandrotsaka an'iny eo no ataotsika de maka tainomby ataotsika zezika de anjaran'Andriamanitra no manao an'iny akotry ray iny ho akotry 100 zany hoe ny fiarahantsika amin'Andriamanitra zany ny zava-dehibe fa tsisy ilaitsika euro nge zany na kely ary ny ilaitsika euro de ny fanafody zay tsy vokatra eto amitsika
zay tsy vokatra eto amintsika mifanavody zany ny ilaitsika de efa ambonambon-javatra reny ataontsika hoe ferraron zavatra anaovana asa vavety sy ny karazany rehetrarehetra iny ambonambony reny fa no mahatonga ny volantsika tena tafalatsaka angeza be zany be loatra ny fividianantsika zavatra aitraitra ny ivelany amin'ny devizy de nefa tsika tsy manana de varotan'olona lafo de lasa misy déséquilibre ngeda be zany le monétaire le atsika de lasa ndray le reto mpiaranatoka amintsika reto mandrotsaka an'le vola le hoe fanampila kely am'le volantsika de lasa midangana be de za zany miteny hoe io le resaka volamena resahana io a mety le izy fa tsy araka le tena fanaovana azy de zay mahavoatsika de ny rapatriement de devise tsy manao an'izany daholo raha le mpitondra fanjakana manao afera de resitsika zany hoe tsy itsika zany ny problème atsika mahatonga an'io de ny devisetsika ny vola ny entana ondratsika tokony apiditra devise eto amintsika tsisy miverina marefo zany ny fitondrana ao anatin'ilay fitakinana mitondra matanjaka fa le firenena marefotra io tsisy mahantra mandeha manondrana zavatra ny ivelany zany tsisy mahantra afaka manana zo amoaka zavatra ny ivelany zany fa ny mpanan-karena no afaka manao an'izany de ny mpitondra fanjakana de ny mpitondra fanjakana no afaka midrikina tsy mamerina devise raha olona mahandro reo tsy mamerina de alatra koa rigadrany reo ko hoe tsy mamerina devise tonga reo de migadra fa le fitondrana mihitsy tena tsy mivonona zay zany tsy mivonona mamerina an'izany izy de manjary marefo le volatsika fa be debe ny tsika azakivo ny vahoaka za miteny anareo tsika tsy maty eto zany raha mbola mamboly vary tsika mamboly anana miompiompy miopikoso hoantsika reo tsy maty tsika fanafody any teny ilatsika devise fa io zany mila fandaminana io mila fandaminana io fa ereur io mampiditra vary be debe io ereur io miompombo izy ianao fa misy vaovao tokoa ny milaza fa hoe misy resaka indray miverina indray moa ohatrany tamin'ny tetezamita ihany ty resaka fanondranana omby ty hoe andeha hanondrana omby ka de mba hiderako kely ny député rosiny moa zany fa de izy ohatrany tsy makasitraka ary de tena nampafantatra an'izay hoe tsy mety kosa ty fa tena hoditra akondro alefanareo amin'ny filoam-pirenena amin'ty resaka fanondranana omby vilona ity hoe alefa ho any vilany a miresaka ianao mantsy hoe isan'ny tokony isan'ny anasongadinana atsika ty resaka fiompiana ity sy ny sisa farany a mbola izy vahiny faharoa rehefa aveo fa te ankany hevitra ao ihany mikasika an'le resaka fionam-be nentina nankataovana ny drafim-pirenena momba ny fitsinjara-pahefana miabo izay notanterahany fitondram-panjakana andro vitsy lasa izay tena misesy vato teny iada ratarafina amin'ny zava-misy tena manome lanja ny fitsinjara-pahefana tokoa fa zao fitondrana izao a inona zao anao manokana no mety vokatra reny fionam-be na atao teny misesy ireny ampafisiko fotsiny aloha fa vola malaky le volamena sy ny fanondranan'omby vola malaky de mila volotsika am'izao propagande zay fotsiny aloha te mahatonga ny hoe miazakazaka be io vola malaky be io tena aingana be fa ny momba n'le fionam-be tery amin'ny sisy vato mahakasika ny décentralisation misy eto amintsika de ny olana ny lalàna itsika zany mbola tena le lalàna ny lovaitsika tamin'ny mpanjana tany no toizatsika fotsiny le izy be debe na le fomba fiatsa de raha ny tena marina nge ny vahoaka raha miresaka décentralisation hafa ny mpitondra raha miresaka décentralisation hafa ary ny mpanao politika mirotsaka raha miresaka décentralisation hafa zay le izy ny fitondrana ankehitriny raha tena hoe nyrosy tamin'ny décentralisation tena izy teny ilain'ny vahoaka efa taona ny tondrany matotsy nataony hatram'izay tsy mahasoa azy eo amin'ny fitondrana ny tany tsy ny fanjakana amin'ny fitantanam-bola ataony le izy satria izy mila hoe rehefa manao zavatra any amin'ny toerana anankiray de izy no miseho hoe navita le zavatra ka hoana no anaovan'ny décentralisation zany ny fitsinjara-pahefana misy eto amintsika diso miparitaka loatra ary ny fahefana eto amintsika averiko mihitsy zay diso miparitaka loatra ary ny fahefana eto Madagasikara satria izay ny mampimenimenina ny olona na de any amin'ny fokotany ary hoe tsy rariny ntsony ty fanapara-pahefana ty ireo olona omena fahefana any hatrany amin'ny fokotany de manapatra ny fahefany rehetrarehetra eo ampelantanany dikan'izay ny fanapara-pahefana no tokony hitedavana hevitra hoe ahoana indray ny ampienan'ity fanapara-pahefana be loatra ty zay aloha zany ny amin'iny fa ny décentralisation lasa resan'ny olona nge de zao hoe misy vola ristorina ny alavany amin'ny commune nisy azy de voatery tsy maintsy arotsaka ary amin'ny trésor de tsy tafaverina any aminy
zay fotsiny le izy ny décentralisation resahan'ny olona any any province zany de hoe raha mba misy kosa vokatra veto aminay a vola voangona veto aminay a de tokony hiverina eto aminay le izy na tonga de hoe tonga de mijanona eto aminay le izy a ampiasainay zay ny resahan'ny anina rehetrarehetra décentralisation fanen'ny mpanao politika ny mpanao propagande mielony fotoana aloha zao de hoe décentralisation zany de hoe omena fahefana mena 4 milliards nareo isaky ny commune zany ve de décentralisation tsy décentralisation zany ny décentralisation de hoe famelana ny commune anankiray hitady vola ho azy ao a de ny volany eo mijanona ao aminy ao a de izy any no mampandeha azy a de izy any mandony dene de kily taty amin'ny fitondrana foibe mame an'le apahany amy foibe zay apahany tokony omeny ny aty amy fahefana foibe zay fotsiny fa ny décentralisation tsy hoe zavatra hoe vidina ohatra mofo gasy de vidina de aparitaka io ngaky tisorta hoe ho zarazarainy tsy tisorta ny décentralisation ka hoe ho zarainy fa ny décentralisation lalàna raisiny de an'ny commune zany a tokony zay vola rehetrarehetra miditra any amy commune de an'ny commune ny olana amin'io ka de zao hoe le commune afaka mitady vola fa ny région rehefa aveo a inona no vola tediavin'ny région volany amy commune no kofony io fametrahantsika an'le région sy ny anina rehetrarehetra io miteraka problème io fa efa mpanjakana tsy afaka mahita vola no mitena eritreretintsika fa hitatam-bola be de lasa lay commune tena mitatam-bola no tena manerantsika ary ny olana misy eto Madagasikara de ny fahefana mpanjakana no tendrena de lasa mahatanjaka kokoa no ny fahefam-panjakana voafidy za lasa ny voafidy mahoaka indray zany ny tsisy valeur zay ny mahatonga ny eo amin'ny anteny meram-pirenena io hoe ny prime ministre tendrenanay ny matanjaka no ny anina zay ny mahatonga ny mampimenimenina atsika amy décentralisation io hoe lay be ny tanàna lasa tsisy valeur ny fa lasa le préfet indray ny manany maizy azy azonareo le izy tsy mitombona mihitsiny zany mbola fa firindran'ny fahefana eto amitsika raha mbola hoe azo soloana PDS ny be ny tanàna ay koa ny tsy misy tsy normal zany zany hoe disy décentralisation zany zany efa fiainana taloha zany tsy misy an'zany ny olom-bo fidy a de tokony tsy azonao solosoloana fahatany zany fa fifidianana ihany ny anoloana azy kasitrahana feno ianao hiada tam'izay faneho-kevitra mafonja ny fampizarantsika teto zay tsy tsitsina moa le fotoana araky ny resahana teo mbola hiresaka makasika ny tanàna-Antananarivo renivohitra manokana zay ataoko hoe cas particulier mihitsy satria le zavatra nyresahanao teo tena mitombona sy marina indrindra ho andreo be ny tanàna lavitra andrina de tena marina tokoa zany zavatra zany a inona fa mbola isy ny fotoana manaraka afahana miaraka aminao ato anaty fandaharana fa dia maneho ny fisaorana indrindra tamin'ny fanekena ny fanasanay ya de misaotra anareo nanasy za moa tonga foana rehefa asaina raha mbola misy fotoana mbola misy fafako miteny zany a de miteny foana za ny teny itiavako an'ty anareo ty mako le hoe sahi lasy zao de tena za koa sa tena zay le analysy fa tsofoko rano nareo a nareo moa zany iresaka momban'ny tanàna n'Antananarivo fa de marina tokoa ataovy tena tsara ny resaka amin'io satria fatatsika tsara fa lasa anisan'ny tanàna fahatelo maloto indrindra ny tsika zany de za zany efa miteneny be ny tanàna fotsiny hoe de efa miomana anao andra mato be ny tanàna fa bebe ny cadeau aterina aminao farany taona satria anao nyteny hoe aterinany zay miangony eny de mino anao fa ho avy be de be amin'io ary zay no mety cadeau fiara-banatratra ny taona anao misy an'le baka be reny le vao nomeny pnude reny feno fako fa tsy voalanao le fako ao anatiny tsy anao le baka pnude aname azy feno fako fa tsy voalanao le izy ny anay ny ilainay de tanànan'Antananarivo madio zay tsy mila vaniny aminao na mikarakara inona ianao na mikarakara inona ianao tsy maninona zany fa aleo a ny tanànan'Antananarivo ataovy madio fotsiny de zay any ny ilainay aminao aloha atreto zany de efa hitanay koa fomba efa be loatra koa reo fananan'ny commune na ampanofainareo à gauche droite nefa tsy hitanay koa le vola am'le izy am'le fahadiovan'le tanàna de malahelo zay de zay de misaotra betsaka anareo nanasa miala tsiny raha ohatra ny napiditra kely zay alahelo zay fa de za moa teraka teto Antananarivo veloma de manao veloma finaritra anareo misaotra ny mpiaino rehetrarehetra misaotra ny mpanaraka ary de manantena koa fa mbola isy fotoana iarahana mitafanay andray ny vahintsika faharoasika rehefa aveo efa natsidiky namana lira faralahy teo ihany di papalala mpanolotsaina namana eo anivon'ny filan-kevitra municipaly moa zany no raisitsika mialohany andraisantsika azy nefa de misy an'ity fanadiadiana izay nataony MBS mpanao gazety ny MBS ity no arahantsika de raisitsika rehefa aveo ny vahiny manaraka
Tsy afaka kosina borana raikitra ny fifamaliana rehefa nandray fanapahan-kevitra nanidiny vavahady tsy hidirany mpanao gazety ny polisy munisipaly tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo tompiasan'ny komina Antananarivo renivohitra izay nanao ny fitokonana ka namaky ny sakana nataony ireo polisy munisipaly ny sakana ny mpanao gazety tsy hiresaka tamin'ireo mpiasa. Ny mpiasa rehetra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no mbola tsy nandray karama volana jona. Ny asa vita tsara na dia mafy aza ny fiainana saingy manao izay tiany atao tanteraka ny mpitantana hoy izy ireo. Tsy misy filazana ny daty hanomezana ny karama fa dia mangina fotsiny ny ben'ny tanàna. Mbola ampiana fampiororona indray aza izany hoy hatrany izy ireo. Olona hoe sy esclave zany zahay azonao nefa fijalinana natao mety araray volana foana karamanay nefa zay mandofa trano nanna hoaninay zany tsisy mahitiny nefa ny asa mafy nefa ny karama tsy voaloha pesa commune urbaine Antananarivo faritra faheliny fijaliana foana dia nefa nataona tongavan'olona célémérie dia mijaly foana zahay dia raha mitako ny zoanay zay dia zay nafa hoe raha tsy matady dia mametana démission olombelona ohatranao ihany zahay. Raha sy raha ty dia le 7 dia le 5 taiza mipiasa commune mbola nanao an'izany tena jaly mipiasa commune tena mijaly tsy haika hoana zany fa tena mijaly zao foana zany no fitaitainan'ireo mpiasa reo sakany andray vola zany ohatry zao foana ny asa midiresy foana isan'andro nefa ny asa tena fijaliana le fandraisana karama sakany andray vola zany dia jaly ohatry zao foana zany dia mpiasa commune rehetrarehetra zany. Tsisy fitenena filazanandreo mpiasa re am'izao na am'izao ny karama atonga dia zao fotsiny tsisy fitenenana zany mafilazanandreo am'izao nareo na am'izao atonga dia jadona fotsiny tsy mitsisy tsisy falatsiana tsisy salala-pomba mihitsy zany izy aminay mpiasa izy ny asa mandeha foana. Tsy mbola nisy be ny tanàna tsy nahavoaloha karamana mpiasa izany teto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra hatramin'izay raha tsy izao mpitantara izao ihany hoy hatrany ireo mpiasa. Savy zahay araky ny tenin'Andriamatomera manao hoe mety isy izy dia amin'ny 14 juillet zay vao andray karama mety tsy rariny angamba zany raha ohatra tena izy satria 14 juillet zany dia fetim-pirenena amin'ny frantsay raha izay faharoa zavatra resahanay aminareo dia ohatra zao nangatahako tompony andraikitry ny commune iva amaly raha ohatra ka diso ny zavatra resahako hoe mbola ananan'ny commune volany SMGD amin'izao fotoana izao droit de parking le ara-dalàna ny volana février mars avril raha ohatra ka efa voalohany 2023 zao dia atao aseho anay fa zany anisan'ny mahatonga ny karama mampiasa ny commune tara ho anareo vahoaka Antananarivo tsy te higrevy izahay satria nareo mandony karamanay mpiasa ny commune urbaine Antananarivo fa ny fantatray dia zao hoe misy tompona andraikitra mahatonga an'izao fijanonana eto zao. Miantso ny mpiasa rehetra ho tonga eny anivon'ny komina urbaine Antananarivo ny filohan'ny syndicat ny mpiasa ho an'ny rampitso itoy ny fitokonana raha tsy mbola mivoaka io karama io raha ny fanazavana. Araka izany dia ho raisitsika ny vahiny faharoa amin'ity alina ity araka izay fanampanantenaina anareo dia resaka tanànana Antananarivo ranoray no resantsika Randrenjarminy Malala fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Papalala izay mpanolontsainy tanàna raha teo no vahiny hiaraka hitavatafa aminay miravavy eto amin'ity alina ity. Miaraba Papalala. Miaraba Lily Rafarala mpanolo-tsaina Antananarivo sy namana Clémence Rarinirina samy mpanolontsaina moa zany tsika telo day eto zany fanteresaka Antananarivo ity dia bakasitraka dia miaraba ny mpiain'ny MBS Ray Manontolo.
Ya fantaniana avy hatrany mpampalala satria mamaivay ny resaka tanàn'Antananarivo tsy efa nampozina ihany ve hoe ho tonga amin'izao situation zao zava-misy mantsy satria misy an'ireny fampiakarana etra miopapana reny misy ihany koa ireo fananganana orinasa munisipaly nampitabatapajika hatramin'izay tsy efa nampozina ve zao zavatra mitranga zao le fantaniana marina loatra lôzika be le izy ho atsika telomena da sampampanolo-tsaina de mahafantatra hoe efa tsy maintsy ho tonga am'izao io satria zay torohevitra rehetrarehetra natorontsika ho an'ireo mpitatana an'Antananarivo reo ny eritreretina mihitsy hoe tokony asoana Antananarivo dia modina tsy hita zany de zao nefa ny tanàn'Antananarivo midofotra am'ireny le zavatra zay nataonjareo ihany izy ihany mampidofotra an'io e raha nitabatabitsika momba ny reo société any commune reo de tokony efa nandray lesona izy za nefa eto mbola mba mieritreritra hoe sao de mbola mety tsy tara raha zao mba miverina amin'ny le fanapahan-kevitra efa ndraisina mba hatsaratsara kokoa ny fiainan'ny mpiasa an'Antananarivo fa mafy angela izy e ary io le tenenina foana hoe mba jerena aloha ny atao vao miady varotra ianao manangana le société nge rehefa natsangana de misy olona vaovao anatiny eo e de ianao nefany marina hoe misy zavatra tena ilain'ny tanàn'Antananarivo tena ilaintsika ireny hoe police municipale mitombo pompier mitombo ny inspecteur de jerena tokony tombo ilainy reny fa saingy jerena aloha nety manana zao le mpiasa efa tao tsy mandray vola zao vao nandray vao androano ny voatra nandray ny sasany arako ny aingo talohan'ny idirako teo efa nandray ny sasany de ny sasany zany mbola eo zao azy tsika io ange tsy voazoniny isy efa nisy hatramin'izay io nanomboka tany amin'ny février tany tsika nefa nyteny an'io fa nisy niempitra fa niempitra de tsika nyteny hoe le mitarainareo mpiasa fa ahoana ny volany amin'ny banky sy nama de zao mivaly teny mpitantana tam'izany fotoanandro zany hoe ny farany ray volana tompoko de 30 jours de tsy haiko na zany tsy manao kajy hoe raha 25 ange ny farany volana fandraisan'ny mpiasa vola ny 25 ny volana manaraka ray volana zay fa raha vao mehatra io 26 de fa ray volana sy ndray andro de zao zany tsika raha nainga tany amin'ny 25 fandraisan'ny mpiasa vola 25 juin tsika raha ohatra zany tany amin'ny 25 ny tena fandraisany tamin'ny androny hatramin'izay taloha de aty amin'ny efa 10 aty izy de eritrereto zany fa tapabolana ane zany tapabolana zany fa io zany mahita tsika hoe aloha mba mifampiainy ihany mba ino ny izy ane enonao ny tenin'ny mpanohatra sy tsika moa mpanohatra zany tsika telo dato miandraisany atsika aza nefitsika fa tsika tena ny teny hoe vao niditra teo tsika de nanao hoe andao mihitsy aloha ajanony eo raha nga le politika fa andao ny tanàn'Antananarivo nijerena zay no natonga tsika ny teny zay zavatra rehetrarehetra tokony hososikevitra atao amin'ny tanàn'Antananarivo ny resaka teo namana lili mikasika an'le resaka etra hoe nisy andreny fampiakarana etra ireny tsaroko ianao mpampalala tena isan'ny tabataba mikasika an'izy io tokoa tam'le hoe avireno am'lohany ny tadidiko tsara ny faneho-kevitra nataonao satria hoe mety tsy andohetra ny ponina raha ny zavatra nambarany talemy sahana ny mpiasa omaly tamin'ny mpanao gazety fakomaly moa zany de hoe io resaka etra io tsy miditra ny etra am'izao fotoana zao de izay no antony entin'izareo anazavana le fahataran'le karama inona no azonao ambara mikasika an'izay mpampalala ny fandoava-ketra le izy mirahavavy de zao ny olona tena mpandohetra tompoko dia ny olon-dehibe ny olon-dehibe ny tena mpandohetra reo raha jerena zany izy reo olon-dehibe reo zany am'izao fotoana zao ny olona zany rehefa tonga eo amin'ny fandraisana efa retirety eo izy manomboka ny amin'ny 10 taona any olona de fa manomboka mazoto mandoa ny etra ny trano na ny etran'ny trano moa zany resahantsika eto de mandoa izy satria efa mieritreritra efa lehibe fa mbananana tonga teo amin'ny toerana tokony anaovan'ny adidiny izy de eo izy ny tena manomboka mandoa ny etrany de zay no mahatonga hoe itsika olona miaina any anaty fiarahamonina mihitsy fa tsy lay hoe mandeha tomobile de mivoaka tomobile de any amin'ny birao de reo olon-dehibe reo zany le no tenenantsika hoe tsy mety io etratrano avereno tsika nijery fa tany amin'ny 5e tany izy io nisy mifantenena voalohany de tadiditsy mihitsy ary tsika ny resaka hoe sema Clémence tam'izay ny resaka hoe aloha mba efa zavatra efa vita ara-dalàna tsara tokony ho izy no avoaka ty amin'ny arrondissement
enina manaraka palisitra zany modina fanontsika de nentina teo mihitsy hoe efa mifandinika fa nisy solotenan'ny distrika nisy solotenan'ny mpanjifa nanao an'izao nijery an'izao nijery an'izao inona nisy tsy mandoetra tsony tsy mandoetra ny olona satria nahoana dangana zay tsisy le izy dangana zay tsisy le izy de tsy vitan'ny olona tsony manto azy de atao ahoana izy eo ianao zany dofotro aloha ve verina am'le nresantsika tany amin'ny voalohany ihany hoe andao diniana idiniany oetra io zay ny hoany ilazako an'le hoe ty zany tonga am'le fiteny malagasy hoe kendany vomangana sesiky ny tanany satria lay tsy fiainona lay fizirizirina rehefa misy fanatsarana natolo-kevitra raha misy eny hoany olona bien placé akaiky ny vahoaka mahalala ny zakany sy ny tsy zakany de isika filan-kevitra municipaly fa inona ny zavatra misy ny fitenenantsika sy ny tolo-kevitra intsika de midika ho tsikera midika ho fanakianana ka de aleo tsy enona tonga ty ny patsaray tsy omby vava satria de tsy mandoa ny olona efa nitentsika tinge ny lalana afahany olona mandoany io fa ninina tsy nenona zany raha tsaronareo mianadany raha onana angentsika tamin'izany fotoana zany tsaroko tsara mpanolotsaina efa zoky olona no nyteny hoe ka rehefa tsy mitsofoka ny rome sy ny REU de miomana fa tsy ho voaroaka ny fako sy ny sisa zao tsy voalohatra amin'ny karama hoe hoe samy tompona andraikitra ny zavatra zay nataony fa de zay ny zava-misy ameko anao Clémence aloha fanoizana ny fanontaniana ny tiako fanamarina tiako apetraka ihany koa namana lira faralahy de momba le société le orinasa municipaly ireo tamin'ny voalohany raha tsarako nareo menada dia niresahana tamintsika hoe miteteheny an-dalana ny volan'ny commune toy ny hoe misy mangalatra zany ao amin'ny commune ao raha zay le nentina nandresen-dahatra tsika mpanolotsaina ny amin'ny antony mahazava-dehibe ny fananganana andreo orinasa municipaly ireo ny SMGT moa de lazaina fa hoe hanao ny digitalisation zany hoe ary voaresaka mihitsy le hoe sécurisation ny volan'ny commune zany hoe tena fiarovana an'ilay volan'ny commune mba tsy ho veriverina aiza n'aiza de io nefa de raha tsika mahita io fa ny fako tsy afaka ny lalana tsy vita izay nambara moa fa hoe amin'ny volana jona no tokony ho vita daholo ny lalana Tananarivo de am'izao zany tonga amin'ity situation ty tsy voalohatra amin'ny karamany mpiasa de ombako manana ny tenin'ny papalala teo hoe fotoanany zao ary tokony hijoroantsika mpanolotsaina izany ny amin'ny hoe tokony averina diniany reny orinasa municipaly ireny ary tokony atao zay anafoanana anazy satria zany tsy mitondra ninninina fa vao maika manaratsy endrika an'ilay fitantanana eo anivony ny fiadidina ny tanàna Tananarivo ny vaovao fara moa momba nyty le resaka hoe karama tsy voalotiry izy menada de hoe efa mandeha hony aloha zany ny fandoavana ny karama ho an'ny volana jolay fa ny ho amin'ny volana manaraka dia nisy ny fionana teo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpiasa zany omaly dia ny teny zany ny mpiasa hoe ho amin'ity volana jolay ity dia farafatarany amin'ny farany volana no tokony hositrahandry zareo zay ka raha dily zay de fa ho avy ndray zany ny mpiasa amin'ny angatsy ny arina ary indrindrindrindra de nametraka izy ireo araka ny teneny ny mpampalala teo fa hoe fa 5 ny volana no andrasana ny karama de tsy manaiky tsony zany zareo amin'ny volana aogositra fa de tokony ho tanana izay fepotona farany andoavana ny karama izay miresaka ianareo mianadady hoe ndo hiverenana tokony diniana zao ny zava-misy tsy fantatro aloha fa ho amanokana moa minao fa mitovy amiko namana Clémence Ranirina hoe tao-piasana voalohany ho antsika ty amin'ny filan-kevitra municipaly fa papalala efa teo taloha fa ny zava-misy de tena hitako hoe kamo mampivory ary tsy mampiantso fivoriana matetika ary zareo nivon'ny mpanatanteraka papalala manatombony ianao mita aminay mirahavavy satria anao efa mpanolotsaina talohanay de eo anivon'ny filan-kevitra tsika tena hitako hoe zara raha mivory indraindray raha mandinika nareo tamin'ity taona 13 ty tsy misy afa-tsy ny fivoriana ra-potoana anankiray no anina trehantsika raha tsy diso afa eo ianareo mianada hanamarina na andiso an'izay de matoa mampiantso fivoriana de misy zavatra tsy azo elana na misy mamaiky azy ireo manokana te antany anao afa fotoana azo andiniana an'izany tsara zao tsika eo manao tolo-kevitra hoe ndao diniana ny zavatra rehetra fa nanahoana tamin'ny andro teo aloha nitondrandra matobe ny tanàna ny Lalora Valomanana inona ny zavatra nisy ho anareo ary ianao ve mahita hoe lojika zao zava-misy zao ohatry ny hoe tena inina tsisy fampiantsoana fivoriana mihitsy tamin'ny androny Lalora Valomanana aloha zany za de mijery anakely ihany alohan'ny andehanako hoe fa tena isam-bolana de 3 jours nisy foana zany io e 3 jours io zany tsy telo andro io zany tsy tapaka isam-bolana nandiniana ny rarahana Antananarivo ary tao anatin'izay zay ny mpanolotsaina zany de tena manolo-kevitra tokoa
na ekipan'le mpitantana ianao na tsy ekipan'le mpitantana ianao a de manoro hoe zao ny tokony sao de mba zao ny tokony hoe de mifahatena ady hevitra no atao fa itsika zao a tena za miala tsiny ny teny hoe tokobakivaky sady marary mandeha ve ny tanàn'Antananarivo sa tsy mandeha fa mpanolo-tsaina tsy mivory a ny zavatra hitanao nefany a misy zavatra maromaro a zay tsy mandalo amin'ny mpanolo-tsaina tokony mandalo tao amintsika vao tanterana nefa hitanao a misy zavatra mijorojoro eny ananonanina eny misy zavatra mijorojoro eny ananonanina eny aloha tsy teneniko hoe inona le mijorojoro fa aloha samy miteny zay miteny fa teneniko ihany rehefa terenareo hoe teneny de teneniko fa le esplanade io zao tsika tsy resaka momba an'io ohatry ny gaga raha io fotsiny misy be oririka koa raha ohatra fotsiny zao ny zavatra teneniko anareo roa tsika zavatra misy ny jerevany aleo mijery zavatra misy a narodana lay tsena le trano be trano tsara tarehy tao ambadiky ny firaisana faharoa firaisana voalohany Analakely niady tsika rehefa narodana lay tsena teo amin'ny ampitan'ny gara Soarano de narodana moa ny sasany de rehefa narodana le tsy narodana le sasany a natao bronco de gaga ianao tena varina de ny zavatra misy kosa tenenina ny zavatra misy hoe ny fanitarana tsena raha ao anatin'ny tsena misy eto Antananarivo no atao le fanitarana de tsy mila fakakevitra itsono zany a ao am-panolo-tsaina na Antananarivo raha ao anatin'ny tsena lay izy fa ty le esplanade ty a parkina ny lasa tsena ao atao tsena reo trano tsara tarehy mijoro reo a rehefa nampiakarinao tany amin'ny tribunal fa nitoriana ho arodana samy nahitany zany tsika ianao zao manangana tsena ny any aiko fampifalifaliana fotsiny io hoe ifidianay re olona efa manomana an'izany zany satria taom-pifidianany tsika zay ny any aiko ao anatiny io atsanganao le tsena zay tsy mahazo alalana akory avy any am-panolo-tsaina de reny ohatry reny e ao zao asa eo ananiny koa misy resaka tsena fa asa koa moa eo abe oririka eo amin'ny triangle koa ohatra misy mifefifefy koa ao a tsy fantatritsika reny fa tokony andalo ao amintsika mpanolo-tsaina raha misy commune fitantana tsy ny raharaha-mpanolo-tsaina de ity ty am'izao fotoana zao ty zao misy atsika am'izao fotoana zao ty eritrereto fotsiny momba atsika tsika pitsora be nge zany de tsy mandeha zany le izy misy zavatra tsy tokony tsy mandeha te antany anao marina mpampalala karazana fampitahana tiako atao hoe nyresaka mantsika teo fitantanan'ny be nitanàna teo aloha nanahoana ny fifandraisana nisy teo am-panolo-tsaina sy mipanatanteraka tamin'izany fotoana satria raha tamin'izany fotoana tsika tsy naheno an'izany kosa hoe nisy mpanolo-tsaina nitoriana nitaritaritana teny fitsarana na hoe mpanolo-tsaina maneho hevitra nefa ny hita ihany nisy mpanolo-tsaina ndeha totsika hoe isan'ny zokiny ala mbola miaraka amintsika ao anatin'ny filan-kevitra amin'izao fotoana zao a mitabataba tamin'izany fotoana kanefa ny a tsy mbola nisy zavatra nitranga tahaka zao ka te antany anao ararotana ihany koa ny fandalovanao hoe nanahoana ny fifandraisana teo am-panatanteraka sy ny mpanolo-tsaina tamin'izany fotoana fa raha zao hitantsika zao mantsy de tena hoe mampalahelo ary nambarany namana lili teo hoe sambany izahay no niditra tao anatin'le sehatra fa tena tonga de hoe sendra ny taolana te hanampy kely an'le fantaniny Clémence hoe misy ny mpanolo-tsaina zokiolona zay mbola miaraka atsika am'izao fa ny ministry ny serasera zay mpanolo-tsaina tamin'izany ary de re foana ny anarany a nanahoana nefa ny ambiance sy ny fifandraisana fa malina be anay ho anay mantsy ny olana zany amintsika am'izao tsika telo danga ama de anisan'ny samy victime an'izany hoe hatrany amin'ny tokony zoistrana de kendrena manokana mihitsy hifarana ihany ty ny mandava de mbola tsy mandray solika izahay telo tareto aloha de fantatro fa anatin'izany de tena ohatrany hoe lasa ohatrany hoe kakay lasa lay olona ve no olana fa tsy lay fifaneho-kevitra de te antany ny zava-misy ny ainanareo a ny amin'ny ankapobeny de mahafinaritra zany ny fiarahana ny fiaraha-miasan'ny mpanolo-tsaina sy ny mpanatanteraka na mpanolo-tsaina samy mpanolo-tsaina zay koa aloha na mpanolo-tsaina samy mpanolo-tsaina zany a de mahafinaritra be ny fiarahana tamin'ny androny Lalora Valomanana tsy nisy zavatra hoe tena gidra mandeha ny adevitra ny débat zany ohatra ny tenako manokana zao tamin'izany de tenenina mihitsy hoe mpampalala manao tenin'ny mpanohatra ohatra satria za zany a
amin'ny mampanolo-tsaina de milaza ny zavatra tokony isy sy ny lalana zavatra tokony atao fa za tsy miteny hoe tsy mety amiko le hoe satria zako tiako Madagasikara de rehefa miteny mpitantana de manao ohatry zao monsieur fotsiny tsy mety amiko zany fa za miteny amin'ny tokony izy nefa koa za manafitra ny rafitry ny rehetrarehetra hoe rehefa zao no izy de zay le izy miady hevitra aloha ny débat de mandeha tsara tsisy olana tamin'ny andronay zany hoe mandeha mivoaka ny mpanolo-tsaina misy ohatr'izay moa zany isy ataona volana oktobra eo de mandeha de samy mandeha tsisy resaka toko any fa tena zay le izy de mifampiresaka momba ny mandeha ny mandeha anao manao any amin'ny visite any amin'ny commune na ohatr'izany any amin'ilay toerana fa tam'ty am'reto firahany reto tena vao nandeha voalohany zika de nandeha nisy zavatra tsy netinety zay de niteny zay de tsy nilazaina tsony zay rehefa tataorina de le izy ny mampome de zao asa aloha hoe misy an'izany lazaina fa tsy volan'ny commune nitondranadrareo mivoaka de nefa ianao mahita misy namana ihany nisy sary kely mipotra andre mandray hitanao teo le namanao any amin'ny arabe ahoany reny azonao reo zany hafa mihitsy ny am'izao ty hoe rehefa tsy miaraka aminay nareo de any zay le izy tena any de ohatrany hoe rehefa raha vao mitenitenanay nareo de tsy mahazo an'zay de anao inona ary zany ianao hipetraka fotsiny eo anao zany de anao i monsieur ka raha nanao monsieur ina ny fidianany tiako Madagasikara na oben'ny tanàna ny olona raha ohatra ka andeha anao monsieur natao koa vitan'ny olona rehetrarehetra ny zany manangan-tanàna fotsiny zany fa itsika noho ny fitiavantsika n'ilay Tananarivo tsy mivoaka na Tananarivo de miady hevitritsika manolokevitsika zay no mahasamy hafa n'ilay fiarahana io satria nampitatsika teo fiarahana talosiny am'izao fa ty am'izao ty tena de tsaroko papalala tamin'ny voaniditra ataotsika dia nisy ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpanolo-tsaina isan'ny zokiolona moa zany fa tsy hoe izy rery ny zokiolona ao de miresaka hoe tsy ohatr'izao mihitsy tsaronareo tsara angamba reny izy menada hoe tsy ohatr'izao mihitsy ny tamin'ny andro ben'ny tanàna teo aloha ohatrany hoe te hiteny fa ity no lafatra indrindra ankehitriny zany tsika manao tsokevitra ny amin'ny hoe ity no ratsy indrindra raha zany zavatra tantarainy papalala zany raha mampitaina amin'ny tamin'ny teo aloha raha mampitany teo aloha de aleoko fa tena tsy ty nena samy mpanolo-tsaina raha miteny ianao raha mandeha miady hevitra ao ianao mpanolo-tsaina ny adivakevitra fa tsy le zavatra hoentin'ny mpanatanteraka no zay le olana zay ianao mahenao anao ny adivakevitra teneninao anatina session fivorina fa tsy ny zavatra natolotro mpanatateraka ny adivakevitra ahoana ny anatanterana ahoana ny ampandroso ny tanàna Tananarivo am'ty zavatra ty zay le atam'ty ka ny tena olana mantsy ilay tolo-kevitra ampandrosona na Tananarivo mihitsy any tsy raisina rehefa tsy avy amin'ilay namako hoe eo zany hitanareo ny olana ao anatin'le izy no zay atao hoe tsy ahoana moa zany traitement inégalitaire nefa ny lay rafitra mitovy ohatra hoe samy mpanolo-tsaintsika de tsy mipetraka tsony ny lanja sy ny lentan'le mahampanolo-tsaina le filan-kevitra satria ao anatiny ao misy tombo sy alo misy zany ohatrany hoe misy fotoana ohatrany hoe hitanao mijorojoro eny ananiny eny na mivorivory eny ananiny eny ny ampahana mpanolo-tsaina fa misy mpanolo-tsaina tsy mahalala inina momba an'izany zany inge zava-misy vaovao maro-pototra vao nampitainy namana ohatra ny keo maraina te hiteny aho zany isika ny maraka le zavatra misy foana koa fa noho ny fisian'izay ataoko hoe tsy fitondram-tanila zay de lasa le rafitra mihitsy lasa tsy misy vidiny intsony ka de lay rafitra mpanara-maso indray ny tao lasa mitalaosy mangataka amin'le tokony araha-maso inona moa zany fa tsy hitanao ny zavatra nisy koa raha de zao tamin'ny CM teo aloha ny CM no mitoro ny mpanatanteraka ka zay no zany tsy indray mandeha zany raha ohatra zany fanandefasana mpanara-maso ny resaka fitantanana angeta ao mpanolo-tsaina ny mananao atanteraka an'izany fa re mpanolo-tsaina reny mbola miaraka amintsika eo fa tsy ahitanao mihitsy hoe inona moa zany samy mandeha arany amin'ny tribunal samy mpanolo-tsaina zao mpanolo-tsaina anankiray arahana tonga ny ianina fa hoe sao de misy an'izao izy any tribunal tsika folo mena da tsisy mpanao ininona fa jerena fotsiny eo ireo samy zany zava-misy tsy afenina zany fa zavatra misy am'izao zany mampalahelo zany hoe tsy tokony ny mpanolo-tsaina tompoko de tokony tsisy an'izany hoe reto zao reto miasa reto miasa mafy reto miasa ato isan'andro reto zao reto tsisy an'izany fa ny mpanolo-tsaina raha fa 5-50 tsika de mitovy ny zoany 5-50 de tokony iraisany 5-50 zay ary mpanolo-tsaina ihany koa de tokony mijoro amin'ny
andraikitra zay nametrahany vahoaka anazy satria olo mbô fidy izy zay koa zany aloha no tena tokony tsy takatra ry zareo ngamany zay zavatra zay na mety hodiny zareo tsy takatra ary zay naisaiky nanapahako namana lira farala teo inona moa zany fa tsy mitovy am'le nambarany ada zay vahintsika voalohany teo hoe ny any amin'ny gouvernement moa zany lazay ny ada teo hoe mahay politika ozy izy hoe mahavita mandresiny eo anivon'ny député mahafehy ny antenimieram-pirenena indrindra de ny ato koa zany manao an'izay na amin'ny fomba tsy akasitrahantsika arany fa de zay ny zavatra misy hoe manao an'izay zavatra misy mikasika ny resaka hoe filan-kevitra municipal izay fa de mitovy ihany zany zay fa tsy sahala fotsiny zay ny tiako tenena ary ny angatsika teo moa ry izy menadala resaka karama tsy voaloha eo anivon'ny tanàna-Antananarivo tsy misitraka karama hoe tara moa zany fa tsy hoe tsy voaloha hoe tara zany fisitrahan'ny mpiasan'ny tanàna-Antananarivo ny karamany dia nisy publication izay nanaovany namana mpanao gazety ary Fina Rahelsoa inona moa zany identification tena tao anatin'izay dia misy an'ity tokoa hoe publication zany de ohatr' zao zany le izy ho arahantsika eo amin'ny sary eo ihany alefa nifaly eo amin'ny sary eo hoe zao zany le izy hoe publication nataon'ny ben'ny tanàna raha ity hitantsika atao anatin'ity napitainy namana ary Fina Rahelsoa ity de hoe efa ho avy za andony karama fa mbola manolokosy ny sary vetivety reo olona nareo koa de maikery zay zany lay voarakitra ao anatin'ilay publication nalefa ny mpanao gazety moa zany taty amin'ny tena de raha ny réaction an'ny olona aloha zany raha fijeriko azy eto de memeny olona zay aloha zany ao anatin'le izy ngambany hoe te anao zay ampimezana ny olona ao anatin'le situation tendue be hoe manoloana an'le izy mety manahoana ny fandraisan'ny pampalalany reny faneho-kevitra ireny za zany raha ohatra le izy ka izy tompony mandefa an'le izy ohatra le sary zany na le fitenenana de ozy hoe mba tsy mety satria za aloha zany raha zazakely le tenenana tena tsy tiako ampidirina amina raha resaka politika ohatr'o fa zaza zany manany ny asiny zany ny zazakely de natohinana aloha fa mainy ihana zany de tsy tokony ampidirina ao lay zaza fa ny lehibe raha zany tokoa ve no izy de ho sahirany ianao tanàna ianao nge ty be ny tanàna-Antananarivo fa tsy nisy olona nanao anao hoe midiry eo ary anao niditra teo tena ohatrany tena hoe tena ohatrany efa azo lelafina tanàna-Antananarivo de miteny ny olona zay tenen'ny olona de tenen'ny olona satria nahoana mamay loatra lay zavatra iainan'le olona za miteny anareo fa misy eo mpiasanao amin'ny tanàna-Antananarivo teraka enina izy de izy mativady zana manao fanadinana nisy tany NCP misy taty amin'ny BBC ny vola tsy niraisiny io vola raisiny eo amin'ny commune io mba hany amelomany an'ireo zanan'ireo sy eritreretiny hoe atafitan'ireo zanan'ireo nefa zay androany izy zany vao mety mandray na asa na rapitso na rafakapitso izy vao andray aiza moa ny ainany am'izany ahoana ny olona ny tsy tenika nga ianao ihany mananjanaka fa ny olona koa ne mananjanaka mampitary anazy ianao varinany amin'ny anao ve fa ny olona zany tsy jerevanao le zava-misy moa zany izy mianada tena hoe za manokana zany tena matsiaro mangiry firy ao anatin'le izy mangiry firy hoe atsy hoe akory hoe mafy be tsika na robot de mahazaka an'le rotaona mahery tsy nisitraka an'le solika fa mipetraka amin'ny toeran'le olona nisy tena safotra torana mihitsy anketo noho tsy fahazakana an'le izy misy mety tsy afaka nanao fanadinana BEPC zany satria mila écolage aloha vao nahazo convocation sy ny sisa de ny mampalahelo anao anatin'le zava-misy le fahataran'le karama eo ihany fa le fomba famalina trangan-javatra miatra amin'ny ainy vahoaka ohatr'izao ohatrany tsy mety raha atao hoe sangisangy zari-tena tahaka izany no andeha hamalina ny olona ary raha mandinika nareo dato tsy voasambany ange izy no manao tahaka an'io rehefa nokian'ny olona be deaibe ny mpanatanteraka eo anivon'ny tanàna-Antananarivo tamin'ny lalana eny amin'ny 67 hectara ohatra de nanao sangisangy zari-tena ny toy ihany koa indray matobe ny tanàna hoe tsy mba manara-maso ny zanany le ray aman-dreny milalao rano fa raha lany voa eo manahoana nisy fotoana tanatin'ireny tsy fantatro avandra be reny ve de nisy la neige de hoe tena efa ny andafy kely tsika fa le embouteillage ohatrany hoe tsy
tsy ohatra tsara sady tsy ohatra tsara zany mampitarika sy ray aman-dreny zany zavatra any sanatria ve de zaza kely ka ny fiainan'olona rehetra sy ny tanàna-Antananarivo no atao ankila-baoaka mampisenty kely ahy ihany le izy de tsy arotro fa de zaraiko aminareo makalesona ihany koa satria ny reo mpanao commentaire moa zany nefa manitsy azy ihany ao anatin'le izy fa tsy haiko hoe tsy mamaky commentaire koa ve izy fa de hoe alefa fotsiny le publication de mampalahelo le izy satria tsika mampandolo-tsaina lasa menatra manongo tena eo anatrehany zany zavatra zany satria na tiana na tsy tiana dia izy aloha no andeha ataontsika hoe image voalohany zany tanàna-Antananarivo zany de nefa ny reny ny zavatra hita zany ao anatin'izay efa lasa de lasa ny fotoana Rizy Menata mety misy teny farany ve entinao mpampalala amehezana an'izay resaka ny rahantsika teto zay mialohan'ny ametrahana ny veloma ho an'ny mpijery sy ny mpanaraka misaotra nareo miravavy na mpiantso misaotra ny ato amin'ny MBS dia ny ahy zany ny vahoaka an'Antananarivo mihitsy mba ezahako hoe ho avy ny fotoam-pifidianana dia tena jere hoe iza ny olona tena tokony tantana eo anavitra anao eo amin'ny fiainanao ary efa mijery aza mijery hoe ry misy olon-dehibe anankiray natao an'izao de ino natao ny anina ohatran'izao fa hoe raha nisy olona rety no tenenina nahazo azy misy olona zato velona sy miavitra ao anatin'le fiainana andavanandro zany ny jerena de ty hitarika mihitsy aho hoe ho avy jereo tsara iza ny olona tokony tohananao ho anareo mpitantana tananatsika ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ianareo mpiasa moa zany indrindra dia mba jereo koa fa azavarena fotsiny hoe miova andray fa nareo ihany keno midona mitolany maleo ihany midona mitolana rehefa aveo fa andro tena fampieritrretana zao betsaka zay efa niainana niainatsika izay dia andeha tena hiara-dalana hoe tia ny lalana mpandroso ty izay mpanolo-tsaina nge hitanareo eny amin'ny tanàna eny de azonareo teneny hoe le nataonareo ohatry kosa mbo tsy nety raha ny teny zay zay ndray vonona amin'izany ka zay vonona niaraka izaka amin'izany hoe rehefa tia ny netika nanolo anao nety zay de rehefa tsy tanteraka le izy de afaka teneninao zay de zay manaiky ny any araza manao an'izany hoe za tsy andeha hifidy rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana tena mandehana mifidy fa zoanao io anavitra ny fiainanao de fifidianana io ny any mba ezahako hoe andeha farany aoka rangamba tsy atao lalao kilalao ny lalàna misy miala n'le tanàna-Antananarivo mihitsy zany izy miravavy fa vakio fotsiny fa tsy hoe rehefa zahay mpanolo-tsaina Antananarivo ny toriana de tia ny lalàna mety ty tonga de ty fa rehefa ianareo de tsy mety io fa andao atao an'izao fa andao atao an'ity manjary tsy mety zany zay tsy nianatra lalàna be da be fa ny olona kosa mba jerena hoe aleo rehefa kio fotsiny tsisy ny safidy anao nyteny taminao eto hoe alao ny zoanao mamalagasy anao fa anao ny safidy an'iny ianao kendavomangana tesiky ny sasanao fa tsy hoe andao vaina ny lalàna noho ianao tapitra ya makasitraka pampalala toy ireny any amin'ny fivoriana ireny makasitraka indrindra pampalala mitondran'izay fanehoan-kevitra tao tanatin'ny fandarana izay mialohan'ny anomezako ny teny famaranana ho an'ny Lira Faralahy dia manao kompatanana ho an'ireo izay tafahoany eny an-dalana rehetrarehetra fa tsy tadidiko daholo tsony mba be dehibe nareo sy ireo tafahoany eny ambony bus eny ihany koa alohan'ny anaovana an'ity fanodinana fandarana ity manao kokoa manao kompatanana ho antsika rehetrarehetra ataoko angamba fa tsy nidelika afatra andro any makasitraka isaorantsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany alohan'ny amaranako azy ihany koa dia tsy adinona ny manentana antsika ho an'izay manasa hiditra ato anaty fandarana be dehibe ianareo ny antso ary dia voaray avokoa ireny fa araka ny efa nazavaina moa dia arindra sy alamina arakaraka ny zava-misy sy ny fahalalahan'ny toerana ahafahana mivahiny dia ho avy miandalana eny ny ahafahanareo rehetra izay miantso ireny mandray anjara ato anaty fandarana kompatanana kely ihany koa Clémence fa taorian'ny congrès national ny antokotiko Madagasikara zao vao miakatra eto dia mikompatanana ho an'ireo namana rehetrarehetra niona teny Tanjombato singaniko manokana ianareo izay niaraka ny mpanolo-tsaina tanàna rehetrarehetra avy ao Vakinankaratra ao Antsirabe dia tsy adinona akory ianareo isika rehetra izay nifankahita ato anatin'ireny fotoana ireny ankasitrahana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny anio toy izao isika miona indray ato anaty fandarana Sailasy zao veloma tompoko